mpisorona be manamiloka an' Jesosy. Manaitranao ve zany? Petera nandray intelo na dia niozonozona aza. Mahafinaritra anao ve zany? Inika ny amin'ny faraparan'ny fotoana nitsarana Jesosy ny anasako anao indray androany ka dia manasa anao mba haka toerana haka ny baiboly mba hiaraka andinika ny ten'Andriamanitra isika. Amin'ny mpifaliana tokoa no iarahako aminao indray amin'ity maraim-baovao ity. Maraina izay inona fa hitarian'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fahasoavany ka tonga anao resy lahatra sy hiteny manao hoe fa ny fahasoavany Kristy no atao izao anahy. Andinika ny ten'Andriamanitra indray isika hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao hatrany izahay satria lehibe ny fitiavanao anay. Nofoazonao izahay, nomenao andro vaovao indray izahay, nomenao fahavelomana izahay, mankasitraka Andriamanitra. Tsy sapanay fa ianao no mbola matoy izao anay. Ankehitriny ary mamelany efa niloka satria mpanompo tsy mendrika ihany izahay. Manadiova anay, ary aoka kosa ny fanena masina no aminay tsirairay avy, mba tonga anay ahy handray tsara ny teninao, ary atonga izany mba hivelomanay eo amin'ny fiainanay. Dia mitahy izao mpiaino izao, anaran'i Jesosy. Amen. Ry namako, tonga amin'ny filazantsara marika toko 4:140 ka hatramin'ny 7:70 isika ankehitriny, dia ny nitsaranan'i Jesosy teo anatrehan'ny mpisorona be ary ny nandavan'ny Petera azy intelo. Ity mpiandohana nefa dia hitarika ny sainao hoe ampitao hoe ny fihetsiky Jesosy ao anatin'ity tantara ity sy ny fihetsiky Petera teo anatrehana zavatra nitranga. Inona ny zavatra azo fikaraisina teo? Nentina teo amin'ny sinedriona Jesosy ho amin'ny dingana voalohany amin'ny fitsarana. Zavatra nitranga teo anefa tsy nahita mangirana ity teo zavatra ity. Tady ny fomba rehetra mantsy anamelohana Jesosy ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Ka nampiasa vavolombelona mandainga, ny ampangalanga, tsy araka ny tokony ho izy fa tsy nahita. Fara dia ny mpisorona be mihitsy no nitsangana niletsaka mivakana tamin'i Jesosy. Izao no voalaza amin'ny 9:50. Ary ny mpisorona be nitsangana nakeo afovoany dia nanontany Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly kory va ianao? Inona no hiampangandro eto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va no Kristy zanaky ny Saorana? Ary hoy Jesosy, izaho no izy. Ary hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny raony lanitra. Nanao fanambarana mihezinezina Jesosy. Satria Jesosy tsy mamandainga. Ianao va no Kristy? Nanaiky Jesosy izy ilay misy. Nanaiky tampahatsorana izy. Tsy niafinafina, ankariary. Ary nampiasain'i Jesosy aza ilay teny nambarany Daniela ao toko 7:5-5:10 manomoma ny zanak'olona sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ary avy nandrehan'izany ilay mpisorona be. Dia inona ny zavatra nitranga? Tsy manafaly azy zany. Io no nandrasa ny ampanganan'i Jesosy eny amin'ny 7:20. Ary ny mpisorona be nandrika ny fikafika nanao hoe, ahoana ny vola ilatsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenany ratsy, ahoana ny hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy.
mpisorona be no namoaka voalohany ny fanamelohana an' Jesosy. Mampalahelo zany toejavatra zany. Raha-potona fivavahana ianao no miara-miaino amiko amin'izao toejavatra izao. Mila mitandrina. Fa mpisorona be no nanao fanamelohana voalohany an' Jesosy. Mampalahelo zany toejavatra zany. Ary ny zavatra antranga dia nomboka nanala baraka an' Jesosy ireo mpitondra fivavahanareo, nandrora an' Jesosy, nanarona ny tavany, ary namely tamaina ka ny teny manao hoe maminany ianao raha ianao tokoa ary Kristy, iza ny namely anao teo. Mampalahelo izany toejavatra izany. I Jesosy nanao fanambarana tena marina. Izaho no misy. Fa tany ivelany kosa tamin'ny toejavatra io, nisy mpianatra anankiray izay nantenaina fa ijora famarinana, i Petera izany, dia mifanohatra amin'ny zavatra nataon'i Jesosy kosa no nataon'ity mpianatra ity. Raha nanao fanambarana marina Jesosy, ianao va no Kristy? Jesosy. Petera kosa rehefa manano tany dia hoy Petera hoe tsy mahalala an'izany aho. Ary niozonozona mihitsy Petera. Tsy mba fantatra akory zany. Tsy fantatro zany lehilahy lazainareo zany. Mampalahelo a. Fa misy ny kristianina mbola manao ny toetra ny Petera io. Rehefa tena tojo toejavatra, tsy fantatro akory zany. Tsy fantatro akory zany Jesosy izany. Hany ka sa manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ato amin'izay fotoana izay, nanely fandrony ny akoho. Zay voataitra tampoka Petera. Tsaroany ilay famolanina ataon'i Jesosy, fa andazy intelo izy ny alina iny. Inona zavatra nitranga? Nitomany, nigogogo fatratra Petera. Misy toejavatra manaitra sy mampiheritreritra amin'izany toejavatra izany. Tamin'ny fotoana farany itsarana an' Jesosy dia notapenana ny masony. Nasiana tia maina izy ary nobakiona mba aminany. Nandritra izay fotoana izay nefa dia nandahan Jesosy Petera intelo tany ambanin'ny kianja ka tanteraka ny faminaniana. Tamin'ny fandavany Petera no pirofo mazava ny fahatanterahany faminaniana ny lazain'i Jesosy ary mbola manamafy fa Jesosy tokoa no Mesy. Ry mpiara mitinika amiko, toetran'izy mba arainao androany. Ilay mpisorona be izay manameloka an' Jesosy ve? Mety tsy manameloka an' Jesosy amin'ny vava amin'ny vantany ianao, fa manameloka an' Jesosy amin'ny toetranao sy izay zavatra fomba ataonao. Zay be ny toetranao. Ny toetran'ny Petera. Raha tokony hijoro vavolombelona amin'ny fanarana an' Jesosy, dia mandaha azy kosa. Mety tsy mandaha ambavy ianao, fa mandaha amin'ny toetranao. Andriamanitra ny almianao ny fotoana fa anao mieritreritra zay toerana tokony isy ianao. Fa androany raha hiatrika ny tontolo andro ianao, dia misy Jesosy vonona mandrakariva hanambarany marina aminao. Ary zay no tiako notasoninao, zay no tiako hampahery anao androany. Misy Jesosy vonona hanambara fa izy no Mesia tontolo andronao androany ka hampahery anao. Dia mirary soanao indray ny tompony ombanao sy ny ankonanao. Ho faranantsika mivavaka indray izao tinitinika izao. Vavaka isika. Tompo malalo, misaotrany amin'ny tinitinika izay nomenao anay indray. Apetraka ampelantananao no mahasoa rehetra. Mahasoa ty mpiara mitinika amiko ity, ka mba hivelomanay tokoa ny teninao amin'izao andro misokatra ho anay izao. Dia aza mahafoina masaraka anay, nara Jesosy. Amen.